mbola mendrandra sy manan-tenanao fa mbola hiasy ianao Andriamanitra. Makasitraka sady ny amin'ny fitiavanao voninahitra tolotray ho anao rery, ho anao mandrakizay, fa mendrika ho anao amin'ny fiderana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao vavakantsika mandritra ho an'ity fotoana androany ity. Amen. Vavakantsika mba izao. Ninina izay efa voahomana ny tanan'Andriamanitra androany dia omeny ianao. Amen. Satria Andriamanitra tsy manome rendez-vous zany foana dia hoe rava ho azy io fivoriana io. Raha nomeny Jesosy ity fotoana androany ity sekoly famahana olana dia marina amin'izay Andriamanitra hoe famahana olana tokoa ny hitrangeto androany. Amen. Ary tena izay no ataon'Andriamanitra. Ndao vavakantsika androany Jesosy ninina izay vonina ny tananao androany amin'ity sekoly ny famahana olana ity dia mandray an'izany androany. Amen. Ary ataovy ao anatinao ny etaeta androany fiandratranan'Andriamanitra ao anatin'ity fotoana ity fa eto izy eto ny fanatrehany. Misaotra ray tsara indrindra, misaotra ilay velona mandrakizay. Tonga eto izay amin'ity marain'ity. Tsisy ninina nahasakana anay tonga eto androany fa tena amin'ny fiandratrana ny andradrana ianao indray androany Jesosy. Ary manantenanao izay ao anatin'ity sekoly mpamahana olana ity. Ao angamba mety efa mandalo fotoan-tsarotra izao tonga eto androany mba te hifankahita aminao amin'ny solution androany. Fa za mino fa zao raha ianao no name an'ity rendez-vous androany ity, azo antoka koa fa tsy diso amin'izany rendez-vous zany ianao. Satria ianao fa tonga talohanay rehetra teto amin'ity toerana ity miaraka amin'ny fahasoavana eny am-pelantananao. Mino fa misy vonina amin'ny fahamaliana ho an'ny tsirairay avy amin'ity andro androany ity. Aterinay ho anao fankasitrahana, ho anao voninahitra, ho anao ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana masina mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerana ianao. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity marain'ity. Amaliny etaetanao manokan'Andriamanitra. Amen. Za zao teneniko anao fa niala vainy amin'ny 100 km tonga eto. Misy etaeta ao anaty. Dia izao hoe tena ninina tsy mahasakana fa tsy maintsy mifanena amin'Andriamanitra androany. Amen. Ndao hijery tenin'Andriamanitra aritsika. Satria tenin'Andriamanitra mifototra ity fotoana ity dia dao hiverina amin'izany fototra izany. Luka 10. Luka 10 ka ny andininy 2:20. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa zavatra iray loha no ilaina. Amen. Zay ihany. Nefa zavatra iray loha no ilaina. Amen. Androany te laza aminao hoe raha tonga eto tsika androany miaraka amin'ny etaeta hitady solution dia hozy izy Jesosy hoe tsy mitaky zavatra betsaka aminao androany fa zavatra anankiray ihany. Zay no andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao androany. Tsy mitady zavatra betsaka Andriamanitra ary tena fomba an'Andriamanitra mihitsy io. Tsy manasaro zavatra zany Andriamanitra rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Fa zavatra ray ihany ny andrasan'Andriamanitra. Basainareo izao hoe tonga Andriamanitra tamin'ny voalaza ten'Andriamanitra ao amin'ny Genesis tamin'ny Adama sy Eva rehefa tao amin'ny sahetena. Dia hozy izy ten'Andriamanitra hoe isakariva Andriamanitra Jehovah Andriamanitra dia tonga mamanga ny Adama ao amin'ny sahetena. Ny ataon'Andriamanitra isaky ny tonga ny hariva tsy hanao inventaire. Azonareo? Tsy tonga Andriamanitra dia hitaky amin'ny Adama hoe nanahoana ny etahan'ny sahetena ry Adama tonga eto azao. Inona daholo ny voankazo nohaninao tato, nanahoana ny biby, tsy hany. Tsy nitaky zavatra betsaka Andriamanitra. Fa inona ny namaky an'Andriamanitra isaky ny tonga izy iaona amin'ny Adama? Ny fiombona, ny fifandraisana tsy tapaka tamin'ny Adama. Zay no natokavan'Andriamanitra tao amin'ny sahetena. Tsy nitady zavatra betsaka Andriamanitra fa mijery izy tena en communion amiko ve i Adama? Sao dia tafasaraka? Dia isaky ny tonga Andriamanitra dia izay ny ataony. Tsy mitaky zavatra betsaka Andriamanitra. Androany zao raha sekoly famahana olana ity, tsisy condition be zany apetraka Andriamanitra teo vavany olanao. Hitanareo le amin'ny telefona. Ohatra hoe misy offre anankiray tediavinao dia misy guide hitariana anao. Dia hoe arao zao tsindriny ray
tsindriny roa, tsindriny telo, tsindriny efatra. Tsy izay Andriamanitra androany. Tsisy condition ty fotoana ty. Alleloia. Tsisy condition koa ny vahaolana omen'Andriamanitra androany. Fa ozy izy hoe zavatra iray loha ny ilaina. Amen. Tao tediavintsika io zavatra iray loha tediavin'Andriamanitra io. Inona ny zavatra tena andrasan'Andriamanitra amintsika zao? Ainao tsara io tantara io. Tantaran'i Maria sy Marta rehefa nampandroso an' Jesosy tao an-tokantranony. Dia izao voalazan'ilay ten'Andriamanitra aloha tsy vakiko fa manjary lava be. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe rehefa tonga ozy izy ny fotoana dia avy Maria dia nanasa an' Jesosy ao an-tokantranony. Izany hoe Maria izany ny tompon'ilay fanasana. Dia rehefa tonga Jesosy tao an-tokantranony dia inona ny zavatra nitranga? Nampandroso an' Jesosy izy. Lôjika maha-olombelona. Antoany asaoany zaho any an-tranonareo. Tonga ao an-tokantrano ilay vahininao dia inona ny ataonao? Tsy hovokisanao resaka io fa tsy maintsy mikarakara zavatra ianao, mena azy. Ary ilay olona nasainao, olona manan-kaja eo amin'ny tanàna. Lôjika be ilay réaction amin'ny Maria. Nampandroso an' Jesosy izy dia mipetrapetrao izy dia lasa izy mikarakara tao an-dakozia. Dia ilay rahavavy nenefa mipetraka teo an-tongotry Jesosy. Dia ozy izy Jesosy, Maria. Ozy izy Jesosy mantsany Marta. Marta. Maria fidiny anjara tsara. Tsy esorina aminy. Mipetraka eo an-tongotry Jesosy hiaino azy. Raha vadikitsika kely dia ohatrany hoe mety niteny izany Jesosy hoe Marta, fidiny anjara ratsy ianao. Azontsika ilay izy. Tia fiarahana amin'Andriamanitra tia kay izany. Misy safidy tsara mila raisinao eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Maiza mifidy ny anjara tsara tahaka ny Maria. Alleloia. Fa tsy tahaka ny Marta mifidy ny anjara ratsy. Izany hoe raha ny zavatra noty azo izany dia izao. Le Marta ny karakaran' Jesosy nampandroso tao an-trano iray nahazo noty ratsy no ilay iray mipetraka fotsiny. Ny tediavin'Andriamanitra dia izao. Zavatra anankiray. Tsy le ianao mirotoroto manao zavatra be dia be. Problème anie izao e. Réaction mitovy daholo ny olona rehetra rehefa sendra problème. Samy mitotototo mitady solution. Hoe inona ny atao ampivahan'ity olana ity? Fa ozy izy Jesosy, zavatra ray ihany ny ilaina ka. Tsy mila mitotototo ianao manao zavatra be dia be. Izay mahatonga asy ianao tonga eto androany. Alleloia. Satria maninona? Zavatra ray ny ilaina. Daholo ametraka fiombonana amin'Andriamanitra alohan'ny hiainganao zavatra ninninina. Alohan'ny miaingatsika hitady solution, daholo hipetraka eo an-tongotry ny Tompo. Alleloia. Dia teka ao a Jesosy tsika. Androany dia ozy aho hoe tahaka anao koa androany, tahaka ny Maria. Ozy izy Jesosy, izy ny fidy ny anjara tsara. Ianao koa mifidy ny anjara tsara androany, tsy esorina aminao. Alleloia. Na mifidy ny anjara tsara ianao satria nipetraka eo an-tongotry Jesosy. Alleloia. Jerenareo ny zavatra nitranga. Ozy aho hoe io fahaizanao mifidy io anjara tsara io, dia io no solution iray ahatafavoakanao eo amin'ny fiainanao. Rehefa hainao mifidy ny miaraka amin'Andriamanitra, dia tarihan'Andriamanitra ianao ho any amin'ny solution tsara. Mba jerenareo ny zavatra nitranga e. Isan'ny olona tsy nahay mifidy ny anjara tsara. Ohatra Jakoba sy Esau. Inona zavatra nitranga? Lasy Esau dia ozy izy Esau tsy. Amidio amiko ozy izy, meo hanina ozy izy, meo laoka, mantsady Jakoba. Dia ozy izy Jakoba hoe, raha menanao ny laoka, dia izany zokiny. Dia raha ikoidina koa izay zokiny ihany ozy, tsy nahay mifidy anjara tsara. Inona ny problème? No avy ny ray manontolo mihitsy ny point d'interrogation satria tsy nahay mifidy ilay anjara tsara tao amin'Andriamanitra. Dia jereo, no avy ny ray manontolo ozy ahako, ny lasa olana. Tandremo, aza mivarotra ny hoavinao sy ny anjara voatendrinao amin'ny zavatra tsisy valeurany izany. Izay no nahavoan'ny Esau, natakalo ny zavatra tsisy valeur ilay izy. Dia jereo nefa ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miteny any amin'ny testamenta vaovao ny tantaran'ny Jakoba sy Esau, dia ozy izy nanenina ny Esau. Tamin'ny ranomaso ny tadiavana ozy izy ilay tsodrano, fa very ilay izy. Very ilay izy satria nanino? Nanao tsinitsinina zava-panahy
dia ilay antsara voatendry lasa natakalo zavatra tsisy dikany tsisy valeur. Aza mivarotra ny anjara voatendrinao izy amin'ny zavatra tsisy valeur. Fa apetrao ho zava-dehibe aminao ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Jereo fa io fomba fisainana io ny amin'ny tany devolon'ny olona amin'izao fotoana izao. Amin'ny tany devolon'ny olona satria efa stratezia ny devoly hatrany am-poalohany nanorenana n'izao tontolo izao io. Dia hitarihan'ny olona hanakalo ny zava-panahy amin'ny zavatra tsisy dikany ny zavatry ny tany. Jereo fa ny zavatra ny trangy vao nanomboka ny izao tontolo izao dia inona nataon'ny devoly tamin'ny Adama sy Eva? Varotra. Trafika hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Dia nalainy ilay izy dia hozy izy mantsy Adama. Zao io zavatra io nandraran'Andriamanitra. Hany fa vao hohaninareo dia mitovy amin'Andriamanitra ianareo. Dia vao fitaka tao anatin'izay dia lasa namidin'ilay izy dia lasa ny Satana. Dia hozy izy Satana mantsy Jesosy ny zesta amin'izay izy ny avy teo. Mekofo eto anatrehako. Fa zao tontolo izao efa nomena. Ny fahefana rehetra eto amin'izao tontolo izao izy efa nomena izy. Nomeny Adama. Dia ino ny tsakana ny Satana amin'izay dia mbola Jesosy indray tediaviny hanaovana trafika. Hoe ao koa ianao mekofa dia omeko anao. Zao tontolo izao. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ezekela 9:20. Ezekela 9:20. Dia ny 5. Dia zao vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny haben'ny fahendrenao tamin'ny varotrao no nampitomboanao ny harenao. Ka dia ny avinavina ny fonao noho ny harenao. Koa indro izao no lazain'i Jehovah Tompo. Satria efa nataonao ho toy ny fon'Andriamanitra fonao. Dia indro hitondra olona hafa firenena amely anao aho. Hatreo. Hozy izy ilay tenin'Andriamanitra hoe zay abehana varotra zay. Dia zay no natoka Satana voaroaka tany an-danitra satria nanino? Trafika hozy trafic d'influence indray nataon'ny Satana tany an-danitra. Dia nalainy ny intieran'ny anjely rehetra tao an-danitra ny influencer. Dia ireo ny tratrany voafitaka. Dia voaroaka tany an-danitra izy. Dia tsy naombo tany ilay izy dia tetỳ ambonin'ny tany indray mbola tiany natao. Dia tratry Adama, tratry Esau, fa ianao tsy tratra. Amen. Zay afetsen'ny Satana zay. Dia zay mahatonga hiteny tandremo. Manan-javatra tsara ianao. Manana ho avy tsara ianao miaraka amin'Andriamanitra. Fa ny fijoroanao, fiarovanao ny zavatra nomen'Andriamanitra io ny tsy maintsy hatafavoakanao satria io halan'ny Satana io. Satria hozy izy hoe fa maninona moa i Adama no nomen'Andriamanitra fahefana hoe avelao izy hanjaka. Nefa olona ny foronon'Andriamanitra. Fa maninona ny tsy zaho izy izy nazo ny toerana io dia mitsiriritra ilay izy. Dia mbola mitsiriritra ny toerana misy anao io izy androany. Efa maninona moa ianao? Navahan'Andriamanitra. Dia nomen'Andriamanitra ny tena fahatsarany rehetra eo amin'ny fiainanao. Zay ny tsy maintsy hijoroako sy hijoronao miaro ny zavatra efa nomen'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra teo hoe zavatra iray loha no ilaina. Jerenareo fa ny olona rehetra tafavoaka tao anatin'ny Baiboly io zavatra anankiray daholo ny sekrena tafavoaka azy. Ohatra, dao jerentsika ny Mosesy ao amin'ny Nomery 12. Dia ny 13. Zao vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy dia lehilahy nale mifanahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany. Ary Jehovah dia niteny tampoka tamin'i Mosesy sy Arona ary Miriam hoe mivoay ianareo telomenada ho any amin'ny tranon'ilay fiaonana. Dia nivoaka izy telomenada. Ary andro rahoana no didinan'i Jehovah ka nitsangana teo ambaravarany tranon'ilay izy. Dia niantso any Arona sy Miriam izy ka nivoaka izy menada. Dia hoy izy, mba ameno ny teniko. Raha misy mpaminan'i Jehovah eo aminareo dia amin'ny fahitana no isehoko aminy ary amin'ny nofo no itenenako aminy. Fa tsy toy izany kosa Mosesy mpanompoko izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra
Mifanatrika no itenenako aminy. Dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny sarim-patarina ary mijery ny endrika Jehovah izy, ka nahoana ianareo no tsy natahotra ny metsiny any Mosesy mpanompoko. Amen. Hoy valaza ten'Andriamanitra teo amin'ny 7 teo hoe, ary Mosesy dia lehilahy nalemy fanahy indrindra mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany. Io secret a Mosesy io. Zay matoka le hoe zavatra ray ihany ny ilaina. Tejereo amin'izay ny succès amin'ny Mosesy tamin'ny fiainam-panompony rehetra. Tsy nisy olona voasoratra ao anaty Baiboly ny sehon'Andriamanitra tahaka ny sehony tamin'ny Mosesy, tamin'ny fahagagana sy ny famantarana marobe. Fa zavatra ray ihany natafavoaka azy. Izy dia lehilahy nalemy fanahy indrindra tamin'ny olona rehetra teny ambonin'ny tany. Ko maninona mora soloana ny anarako sy ny anaranao ny anaran'ny Mosesy? Mba ho izasenao le olona malemy fanahy indrindra eto ambonin'ny tany. Dia sainao nefa raha izany. Mora aloha miteny izany. Fa ny ainako sy iainanao an'io ranompoka rehefa avy eo, za toetra. Amen. Voakatsy ianao mandala atsy an'le zandarina sy miaramila PDV atsy. Dia za toetra tsara malemy fanahy ianao sa tsy malemy fanahy. Teneniko anareo fa za tamin'ilay fotoana korotakorota reny nandalo tary ambadika tary dia natosiko le zandarina nefa za mandeha tongotra tsara. Dia aiza le fahalemem-panahy? Tsy ady aman'olona eny an-tsena na eny an-dalana. Fa ozy izy dia tenin'Andriamanitra hoe Mosesy nalemy fanahy indrindra tamin'ny lehilahy rehetra teto ambonin'ny tany. Zany hoe raha mitady ny olona rehetra teto ambonin'ny tany zany Andriamanitra dia tsisy ohatran'ny Mosesy. Fa izy nalemy fanahy. Possible tamin'izany fa possible androany. Mosesy anie reto tsy mitovy asa ianao androany. Mosesy anie tsy tahaka asa ianao le nitenenin' Jesosy manana ny fanahy masina dia ny fanahy masina ozy izy aiza eo aminareo sady ao anatinareo. Zany izy sady présent foana amin'ny fotoana rehetra ao anatinao koa isan'andro. Zany hoe possible ny ainako sy iainanao an'izany manana fahalemem-panahy noho ny olona rehetra zany. Ka ozy aho hoe raha zany reto ny tanteraka, ataoko hoe tokantrano misy asy misy anao fotsiny. Raha izasy ianao le malemy fanahy indrindra dia ohatry ny ahoana ny fiainantsika ao anatin'ny tokantrano misy antsika io. Raha misy olona ray mijoro amin'ny fahalemem-panahy, azo antoka zany fa misy fanatrehan'Andriamanitra tsy tapaka ao. Ny takalony. Ozy izy tenin'Andriamanitra no le fahalemem-panahy nanana Mosesy dia manino? Andriamanitra mihitsy mijoro fasy a fasy ny resahako amin'ny Mosesy. Eo foana manatrika azy amin'ny fotoana rehetra. Satria nanino? Nalemy fanahy noho ny olona rehetra Mosesy. Dia Andriamanitra mihitsy no nijoro hoe za tonga dia fasy a fasy ny resahako aminy. Tsy kesenao nefa sady tsy fasy a fasy fa efa ao anatintsika izy. Mihoatra lavitra noho izany. Mba tena sako miteny aminao fa ozy na i Mosesy tamin'izany aza mahita asy ianao androany ny tsiriritra ny toerantsika. Satria maninona? Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Mpamina ny solomasina maro no maniry andreny zavatra renareo sy hitany zavatra hitany masonareo fa tsy nahita izy. Zany hoe PDB Mosesy mbola mitsiriritra ny toerana misy asy misy anao androany. Na io aza ny zavatra ny dingana ny totran'Andriamanitra Mosesy sy ny toetra nananana. Mbola mitsiriritra asy mitsiriritra anao Mosesy. Dia sainao ny zavatra nataon'Andriamanitra azy teo amin'ny fiainam-panompony Mosesy. Dia raha izany no iainako sy iainanao androany, mihoatra lavitra noho izany ny fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Amen. Afaka ny mihoatra lavitra noho izany ny fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Fa zao hatraiza amin'izay ny ahafahantsika miaina an'izany. Dia ozy aho hoe ndao soloina amin'izay le izy. Lasa zasy ianao le olona malemy fanahy. Lasa zasy ianao le olona feno fanatrehan'Andriamanitra. Dia jerenareo faharoa zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy dia zao. Andriamanitra mijoro tamin'ny fahasari-piaro miaro amin'ny Mosesy na tsy tanteraka azy Mosesy. Noho ny amin'ny fahalemem-panananana. Zavatra nitranga tamin'ny fotoana eo anie zao hoe. Ozy izy tenin'Andriamanitra. Lasy Mosesy ozy izy nandeha nanambady. Napakatra vehivavy Kosita. Firenena hafa. Andriamanitra nefa niteny tsy mahazo manambady olona amin'ny firenen-kafa nareo. Fa Mosesy ny nanao an'ilay izy.
dia avy any Miriam sy Arona dia niantso an'i Mosesy. Ianao moa zany mitarika an'ity fireneny teny fa ianao indray mitarika makany amin'ny tsizy. Maninona ianao no napakatra ny vehivavy io? Dia nametsiny amin'ny Mosesy zareo. Dia ozy izy zareo, fa ka ianao rery ny tenenan'Andriamanitra fa zay koa mba hitenenany. Tezitr'Andriamanitra dia nitsangana dia natsony. Avinareo telo aty. Sara miteny amin'ny Mosesy ozy mifanatrika ny tenenako aminy. Ahoanareo ny sanany metsiny amin'ny Mosesy mpanompoko. Zany Andriamanitra nijoro tamin'ny fahasari-piariny, miaro an'i Mosesy na dia tsy tanteraka azy Mosesy tamin'ny zavatra nataony. Za tsy maniraka hoe ndanako manaovany tsy mety, dia hiaro anao Andriamanitra. Maty any ianao. Fa mijoroa amin'izay amin'ny fahitsiana satria io zay no nahatonga amin'ny Mosesy hoe tafavily lalana satria tsy ohatranao manana fanamasina androany. Fa zasy ianao manana fanamasina dia afaka hijoro amin'ny fahitsiana amin'izay eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Afaka manitsy ny zavatra tsy mety. Mahita ianao hoe ity zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mijoro ianao. Ozy aho hoe zay ny sekret amin'ny Mosesy satria nanana fahalemem-panahy izy dia nijoro Andriamanitra tamin'ny fahasari-piariny hoe arovako ity fa olona tsy mitovy amin'ny olona rehetra fa hafa. Afaka nijoro koa Andriamanitra amin'ny fahasari-piariny eo amin'ny fiainanao. Amen. Afaka hijoro Andriamanitra amin'ny fahasari-piariny eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Satria rehefa ny sitrapon'Andriamanitra ny hijoroantsika, rehefa mijoro amin'ny fahitsiana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra tsika dia Andriamanitra mihitsy. Izy tenany no mijoro. Miaro azy ianao. Amen. Ndao ho raisitsika tenin'Andriamanitra io. Devoir mandritry ny herinandro. Amen. Olona malemy fanahy. Amen. Za koa anatin'izany. Mianatra zany. Mandritry ny herinandro iainantsika mba olona tena malemy fanahiny amin'izay rehetra alehantsika. Tamin'ny nisy fotoana pastor Tatelo nitondra ity teny ity teto dia nataony le tenin'i Jesosy hoe menara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po. Zany hoe tonga dia omeny Jesosy amin'izay le exemple hoe nahavitany Mosesy an'io mianatra menara amiko ka io ny zavatra tsy tonga le fahalemem-panahy zany tsy toetra tonga dia mipetraka ho azy ao anatintsika tonga dia malemy fanahy fotsiny. Dia rehefa aveo tonga dia malemy fanahy dia mampahita fitiana rehetrarehetra midinatsy amin'ny sopy rehefa aveo. Tsy izay le izy fa afaka notanteraka izay. Fa zao le andrasan'Andriamanitra manana fahalemem-panahy izy satria maninona? Menara amiko. Andao hianatra. Amen. Andao hianatra manomboka androany fa ka io zavatra tsy tonga ho azy fa mila ianarana. Manana fahalemem-panahy. Dia rehefa mandetsika sy ianao miaina n'izany atao hoe fahalemem-panahy miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Faharoa, zavatra anankiray aloha no natafavoaka ny Josefa. Efa niteneniko teto ity. Fonizy tany Egypta. Fatahorana n'Andriamanitra. Fatao jerentsika ny detainy. Vao niaingo Josefa le namidy ho andevo. Andeho any Egypta dia inona ny zavatra nitranga? Tonga tao an-tranon'ny Potifara izy. Dia rehefa tonga tao an-tranon'ny Potifara izy dia zao nomena andraikitra anankiray. Dia tamin'ilay andraikitra nomena azy dia inona ny zavatra nataon'ny Josefa? Nitandrina ny fananan'ny Potifara izy. Tsisy mipika na ny franc anankiray ary na ny farantsaray. Tsisy mipika fa tena hoe aradrarany ny tantanany azy. Dia hitan'ny Potifara hoe sady matoky ty olona ity no tena compétent. Dia nomeny dia ny fananany rehetrarehetra. Tonga dia Josefa no nitantana azy satria hitany hoe olona matoky. Fa tsy fantatry Potifara dia zao olona matahotra an'Andriamanitra io. Fa miferitseretany fotsiny hoe mba tahaka an'izany mba hoe toetra mba sendra nananan'i Josefa io. Fa tsy fantany hoe olona matahotra an'Andriamanitra io. Dia jereo amin'izay ny zavatra nitranga. Ninona zavatra nataon'i Josefa dia napetrany ho priorité fatahorana an'Andriamanitra. Dia isaky ny matahotra an'Andriamanitra izy dia inona ny zavatra nitranga? Misy promotion. Isaky ny matahotra mahazo promotion dia miakatra foana. Tany amponjy izy dia tonga dia ozy izy ny lehibe amin'ny fonja hoe ity no atao lehibe an'ireto mpifatotra gadra rehetrarehetra satria ny olona mahatoky. Io azo antoka fa tsy andositra mihitsy io.
tsisy nahafantatra le secret fa izy olona matahotra an'Andriamanitra. Amen. Dia nahazo promotion izy. Ny promotion farany hitany nanino? Prime ministre tany Egypte izy. Dia jereo tsara ny le nanomboka netim-boany. Tonga dia farao mihitsy ny tonga dia vaky vava hoe ahita olona endro ohatran'ity aiza. Fa tonga dia hito no mitatana amin'ny fananana rehetra teto Egypte. Zany no vokatry ny fatahorana an'Andriamanitra. Roa zay. Falemem-panahy matahotra an'Andriamanitra. Vokatry le fatahorana an'Andriamanitra, nisy promotion niandry azy foana teo amin'ny fiainana. Fahatelo, Davida, hainao tsara. Andriamanitra mihitsy tonga dia niteny hoe nahita olona araka ny foko dia Davida izay anao ny sitrapoko. Davida tonga dia nijoro tamin'izany hoe tena olona araka ny fon'Andriamanitra, anao ny sitrapon'Andriamanitra. Fahatelo zany dia inona no mitranga? Olona anao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia jerenareo ny zavatra nitranga, ohatran'ny nahazo an'ny Mosesy ihany nahazo an'ny Davida. Fa rehefa tafalatsaka tao anatin'ny fijangajangany Davida dia inona ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainana? Aingana be ny réaction tonga dia mibebaka. Vao nirahan'Andriamanitra le natana-paminany, endany teneno Davida eo fa maninona io manao an'izao? Dia lasa ny tenenina dia vao ny tenenina tonga dia teo ny eo izy dia mibebaka. Vakeo Salamo faraka amby 10, vavaka fibebahana nataon'i Davida. Dia teo Davida tonga dia nitsotra tamin'Andriamanitra hoe tena nanota taminao Andriamanitra. Ny ratsy indrindra nefa nataoko. Mba ho marina ianao raha miteny, tsy anatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny elika ny terahana. Dia niaiky teo anatrehan'Andriamanitra Davida hoe tena nanota taminao Andriamanitra. Mibebaka izy. Inona ny décision raisiny Davida taorianan'izay? Ozy izy tenin'Andriamanitra. Ny sarahany Davida daholo ny vadiny rehetrarehetra. Tonga dia napetrany. Dia nivelominy ireo. Fa anankiray sisa ny tanany ozy izy dia Batseba. Ilay fanapahan-kevitra ny raisiny. Vokatry ilay tena hoe tena fiombonany tamin'Andriamanitra. Tonga dia nelany daholo ny fahotana rehetra fa nijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izy. Tonga dia taraiky Andriamanitra hoe nahita olona araka ny foko a, na dia tsy tanteraka ary izy dia nahay malaky ny veriny ho amin'ny fibebahana. Zany no andrasan'Andriamanitra. Zany no andrasan'Andriamanitra. Aleloia. Dia jereo ane ny fahombiazan'ny Davida tamin'ny fanjakany fa nataon'Andriamanitra ozy izy voalaza tenin'Andriamanitra. Davida ozy izy ny lamatoa amin'ny mpanjaka rehetra eto ambonin'ny tany. Zany hoe tonga dia navahan'Andriamanitra tamin'ny mpanjaka rehetra teto ambonin'ny tany izy. Noho ny amin'ny fijoroana anankiray. Aleloia. Zavatra ray aloha no ilaina. Dia le fijoroan'i Davida tamin'ny sitrapon'Andriamanitra io. Zany mahatonga androany teny aminao. Andao hiverina vaovao eo pototry ny tongotry ny tompontsika. Amen. Andao hijoro vaovao dia hitady le zavatra anankiray tena andrasan'Andriamanitra. Hitady le zavatra anankiray tena endrasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainam-panompotsika. Elako tsiny fa tsy afaka ny hijanona ela be eto tsika rehefa avy eo. Fa faraparanako le izy fa tokotokony eo amin'ny sofefany sy fahatelony eo tsika fa miala eto. Mba evitenany izay mety hoe korotakorotana ny ivelany ihany. Dia hoy izaho hoe verina amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy tenin'Andriamanitra hoe zavatra iray aloha no ilaina. Jesosy tsy mitaky zavatra be dia be amintsika fa zavatra ray ihany no andrasany. Ka raha vahaolana ny tediavintsika asianao eto androany. Dia izay aho vao miteny ny titre aty amin'ny farany. Communion, vahaolana tokana ho an'ny olana rehetra. Amen. Izay ny titre. Any amin'ny farany izay vao miakatra ny titre. Tokana le vahaolana. Communion. Dia jereo amin'izay rehetrarehetra ireo fa tsy vitatsika ny anana fahalemem-panahy raha tsy olona manana communion amin'Andriamanitra ianao. Tsy vitatsika ny aina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra raha tsy olona manana communion amin'Andriamanitra ianao. Tsy vitatsika ny aina amin'ilay tahaka ny ataon'i Davida hoe anao ny sitrapony. Tsy vitanao ny anao ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy manana communion amin'Andriamanitra ianao. Dia izao anefa androany mety hiteny problème ray ianao fa valiny communion.
ninona problème teneninao eto dia communion valiny satria izao jereo tsara le succès-n'ireo olona tantaraiko teo reo fa reo tsy nangataka tamin'Andriamanitra. Josefa ny tsy nangataka tamin'Andriamanitra Andriamanitra vonjeo aho mba ho afaka tamin'ny fanadevozana ty tsy nangataka an'izany izy fa nijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny izy natahotra an'Andriamanitra dia Andriamanitra nijery azy tao amin'ny toerana nisy azy dia izy namonjy azy tao dia mivamy problème dia ny fiombonany tamin'Andriamanitra ny namahazy tao dia tahaka izany koa nanjoa amin'ny Mosesy rehefa tsara fiombonana tamin'Andriamanitra izy Andriamanitra foana mijoro miadiny ka androany zao misy olona eto amen Andriamanitra mihitsy mijoro eo amin'ny fiainanao dia izy miadinao ataovy tsara fotsiny position anao eo anatrehan'Andriamanitra ataovy hitan'Andriamanitra mijoro tsara ianao anatrehany fa rehefa tafajoro tsara ianao izy miregle ny ambiny dia aza manatso miala eto fa zay takiny aminao itaterao fotsiny zavatra ray nangatahan'Andriamanitra aminao androany dia ataovy tsara fiombonantsika aminy amen rehefa tsara fiombonantsika aminy dia mety ny zavatra rehetra tsy mila miasa saina ianao tahaka an'le nambarany tenin'Andriamanitra teo hoe perena loatra ianao ry Marta farina mamaha problème ianao fa zavatra ray ihany ny ilainy communion aza varina mamaha problème miala eto ianao rehefa avy eo aza mitotototo dia hitady solution arisy fa tanamody dia midia ao an-trano dia ataovy tsara ny communion Andriamanitra miregle ny ambiny any ambadika rehetra any amen dao tehaka mahafa Jesosy tsika zay mihitsy ny fiasan'Andriamanitra tsy miazakazaka any amin'izay zavatra mampamaika atsika fa miazakazaka izy any amin'izay atanteraka ny sitrapony amen dao itsanganaritsika alleluia vavaka tsika amin'ity fotoana ty ndao hoentsika eo anatrehan Jesosy androany raha ny teny Andriamanitra hoe Mosesy ny olona nalemy fanandrindra dia ndao vavaka tsika androany mba hoaitsika ny anatra n'izany toetra fahalemem-panahy zany dia hoaitsika koa ny iaina azy isan'andro satria to vavaka ao misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ity fotoana androany ty indray mbola nafahanay mandray ny teninao misaotra satria omenao ny référence eo amin'izay rehetra fanarananao mba tsy ho diso repère zay amin'ny fiarahana aminao Andriamanitra misaotra fa manitsy ny lalanay manitsy ny dianay ianao ary tena te ahita tokoa ianao Jesosy hoe tena amin'ny fijoroana tsara amin'ny sitraponao isan'andro Mosesy nomenao ohatra hoe lehilahy nalemy fanandritra teto ambonin'ny tany fa rehefa tonga ianao Jesosy dia ianao mihitsy nameno ohatra tsara amin'izay hoe menara amiko fa malemy fanahy azonay atao ny iaina fahalemem-panahy manomboka androany mianatra ao aminao zay fanamasina ampy izay isan'andro satria rehefa tonga eny amin'ny fizahanttoetra sy ny zavatra maro samihafa eny amin'ny fiainana izay dia draytray very fahalemem-panahy io nefa io ny tena tianao mba ho tafatoetra ao anatinay ho fiainanay isan'andro ampy izay Andriamanitra raha miala eto amin'ity fotoana androany ity mba any amin'ny tontolo sy rehetra zay misy anay dia azo vakiny zany hoe olona malemy fanahy tsy miavina ampo zay makasitraka ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen vavaka faharoantsika dia zao hoe ndao angataka amin'Andriamanitra tsika androany mba ho ao amintsika koa ilay toetra tao amin'ny Josefa le olona tena matahotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra asatrato ny vavaka ao tompo rehetra zay androany te hijoro koa zay amin'izany karazana toetra zany hoe tena olona tena mahatoky dia olona matahotra eo anatrehanao dia araka ny ambaran'ny teninao hoe tena olona mangovotra ny amin'ny teny kosa izy ianao misaotra ny amin'ny fanitsiana sy ny fananarana misaotra ny amin'ny fitarihanao anay ampio zay amin'izany fijoroana tsara zany mba olona tena maika hijoro amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra voninahitra ao misaotra ray aminaran'i Jesosy amen fahatelo dao vavakantsika ampio zay Andriamanitra tahaka ny Davida olona tena araka ny fonao dia manao ny sitraponao zay sitraponao rehetra tsisy condition amen misaotra ray ndreto zay manatona anao aoka ao anatinay koa zany toetra zany tena olona tena mijoro amin'ny sitraponao Andriamanitra
anao ny sitraponao rehetra mihitsy eo amin'ny fiainana manontolo. Ny fona ianjakao mihitsy Andriamanitra. Ndreto izay manaiky anao. Miondrika eo anatrehanao tena manaja anao. Tena olona tena manaiky ny sitraponao rehetra eo amin'ny fiainana manontolo. Misaotra ny amin'ny fitarianao. Manomboka androany. Misy zavatra vaovao indray manomboka iainanay sy zoranay eo amin'ny fiarahana aminao. Dia tena le manaiky anao ny sitraponao. Voninahitra tolotra ianao. Misaotra ny amin'ny tarianao indray androany. Ary araka nambaran'ny teninao hoe tsy mitady zavatra be dia be ianao androany fa zavatra ray loha ihany. Izay ny ilaina. Manaiky izay Jesosy amin'ity fotoana ity. Tario izay mba tsy ho diso lalana eo amin'ny fiarahana aminao fa tena ahita tokoa izay rehetra lalana tianao hitondrana. Ho voninahitry ny anaranao mankasitraka ny amin'ny fitiavanao ho anao voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka mafitsika mandray mpanompon'Andriamanitra. Mahazo toerana vetivety avy hatrany tonga dia anao fanatitsika ho fankasitrahantsika sy ho fisaorantsika ny tompo fa vao maraina dia tsy diso anjara ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy diso anjara ny teny, tsy diso anjara ny fanairana, ny fampianarana sy ny fahamarinana ahafahantsika mamakivaky na ny tontolo andro na ny herinandro. Amen. Ina moa le lesin'androany? Communion, vahaolana amin'ny olana rehetra. Araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo dia ny hoe aza mandany fotoana ozy izy hitady vahaolana fa atokany le fotoana anamboarana communion dia atrehanao amin'izay le izy. Azanao ka matiky tenenina ampy kely tenen'ny pasteur tsy dia diso fomba andraisanao azy hoe ohatra hoe misy asa tokony ataonao dia tsy hanao an'le asa tsoinao satria be problème be le asa. Tsy izay le izy fa mila en communion tsara, fifandraisana tsara amin'ny tompo ianao dia rehefa miatrika an'le asa ianao dia olona tafiombona tsara amin'Andriamanitra no miatrika. Amin'izay fotoan'izay mora avy ao anatinao ny hotarian'ny fanahy hamoaka fahalemem-panahy tahaka izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Moïse, fatahoran'Andriamanitra tahaka izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Josefa, dia le fijoroana amin'ny fahatokiana tahaka izay teo amin'ny Davida naseho tamin'ny hoe etaeta anao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ataovy aloha izay dia miverena vera tsy mahita vokatra ianao. Ane aza mbola miteny aloha hoe ohatrany tsy ataovy aloha dia miverena avy hoe tena tsy mahomby le méthodenareo dia omena méthode hafa ianao. Le méthode hafa amin'izay fotoan'izay indray aoka ianao alemy fanahy, aoka ianao atahotra an'Andriamanitra dia ataovy ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Andramantsika indray izay amin'izay mety io rehetra tena kaikinao mandaitra io hoe rehefa ampiarina hoe manasanao hitsangana hisaotra ny tompo aritsika. Misaotra ray aminaran'i Jesosy ianao ny manendro ny fotoana, ianao ny mandamina ny andro, ianao ny manova ny saison. Misaotra fa herinandro avao no misokatra. Manana fanantenana zay fa isan'izay velona ary ianao ny fanantenanay. Misaotra araka ny vavaka efa napetraka teny ambava mpanomponao teo hiatrika vaovao zay amin'ny alalan'ny fitandremanay ny fiombonana aminao. Mba hoany amin'izay alehanay atomboka amin'ny ao an-trano, fianarana, asa, fiarahamonina, ho velona tao anatinay le toetra fahalemem-panahy, fatahorana anao, faharisipo anao ny sitraponao amin'ny fotoana rehetra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa voatazay. Voatazay eto amin'ny sekoly misy ny fanatrehanao, anairanao anay fa ny toetra tsy mipetaka ho azy, mivoaka ho azy, tsy automatika le izy ary tsy naturel fa enarana. Vavaka ho antsiraray amin'izay tonga eto androany ianao mahalala manana an'izay mety ho vesatra araka le voalaza teo olana, zava-manahirana, fahasarotana miara-mivavaka izay tompo aza vela ho tafatoetra izany vesatra izany. Alohan'ny alana eto apetraka ny tsodrano ataovy mahatsapa ny tsiraray avy fa tafahoana taminao. Ary satria tafahoana taminao dia amakivaky ny journée anankiray androany nomenao ao anatin'ny fahatserovana ny amin'ny fisianao sy mifanatrehanao miaraka aminay indrindra ato anatinay. Amin'ny minitra segondra dia hiresaka aminao foana izay. Anisany hamantarana fa en communion aminao izay matsiaro an-trano fa eo ianao ary mifindra ty anatinay ny toetra anao. Saotra raha eo tsarovy izay tonga eto androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Karakarao tompo izay rehetra mba manahirana ny zanakao ny amin'isa tokantrano. Taio ny rentrée-ny ankizy rehetra inky nanomboka androany tsarovy ireny zanakao rehetra ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Raisy tsodrano izay tononona tanteraka eo amin'ny fiainantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ho arovana ianao sy ny ankonanao, ho arovana ny fanahinao sy ny ainao ary ny tenanao tsy hanatsina mbara tonga ny fiavian'i Jesosy Kristy avy Nazareta.
ho marina aminao tao zao fiandohan'ny herinandro zao ny tenin'ny tompo hoe mandehana ary indro izao mba nao mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Ho marina aminao ihany koa ny hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko angatao zay tianareo na inona na inona. Ary ho marina aminao ny hoe raha tafasaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Mahita fa ho fotoana ho vanim-potoana ahafahan'ny fiombonanao amin'Andriamanitra me mahazo aina indray zao vanim-potoana zao mianaran'i Jesosy. Tsofina rano ho herinandro miavaka, ho herinandro tsara, ho herinandro feno ny fitahian'Andriamanitra, ny fahasoavany sy ny famindram-pony eo amin'ny ilanao manara-dianao, ho araham-pamantarana sy fahagagana ianao misokatra ny lalana ahita fitianao tsy herinandro maina zany ty herinandro ty. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy ho herinandro isehon'Andriamanitra amin'ny fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Amen. Fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Rapitsindray fotoana tsika tain'i Jesosy daholo.